Dia am-pifaliana trano no hamangin'ny ekipa rehetra anao indray amin'ity androany ity. Faly izay manolotra ny araba tsy lany amamiana ho mba hampira ritsoa ho an'izay rehetra tafaraka aminay sy nisafidy an'izao onjam-peo malala anao izao. Mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafoizana ny fiarahana, ny fampaherezana amin'ny samy malagasy indrindra fa amin'izao andro sarotra izao. Ao anatin'ny andro mampidi-doza izao tsika, efa ho avy Jesosy tena ilaina ny mifampahery samy malagasy. N'aiza n'aiza misy anao amin'izao fotoana izao dia mahereza ianao fa misy malagasy mieritreritra anao. Misy malagasy miray fo sy saina aminao na dia tsy mifankahita ary dia ndaontsika hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny firariatsoa atolotry ny ekipa rehetra dia tsy miova fa ny azahoan'ny tsirairay avy hery mba azahoana mifampitantana mihazakazaka amin'izao lalan-danitra izao. Ka na inona zavatra nitsenanao tamin'ny maraina dia ndao hifaly fa mbola namen'ny tompo izao andro izao tsika, mbola nameny fotoana indray hiarahana amin'ity androany ity ary indrindra fa nomen'ny teniny mba hifampaherezantsika. Ndao hianatra fa izany no nandidin'ny tompo antsika hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mila mianatra tsika raha mbola nomeny tombon'andro ihany koa. Ndao koa hisaotra ny tompo fa zava-dehibe ny nataony amintsika. Efa nieritreretinao lalina ve ampahamatorana andro aman'alina, izany hoe tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra, mba efa tena noraisinao tao anatin'ny fonao ve izany hoe androany nahazo tenin'Andriamanitra indray. Raha misy olona nomen'ny tompo fahazava-tsaina androany, mbola afaka mandinika lalina, izany hoe nahazo famindrapo tamin'ny alalan'ny teniny dia manasa anao handray an'izany tena ao anatin'ny fonao mihitsy, fa ho tsapanao fa tena hoe hisaotra ny tompo ho azy ianao. Tsy mila saina intsony hoe ndao tsika hisaotra ny tompo, ndao tsika hidera sy hankalaza azy, fa andeha ho azy izany satria tena lehibe ny famindrapony tsy takatry ny saina ny fitiavany. Na izany na tsy izany manasa an'ireo rehetra izay mbola tsy nahavita ny fisaorana ny tompo ndao hisaotra ny tompo fa mahagaga, tsy takatry ny saina ny fitiavany. Ny anjarantsika manolotra ny fisaorana mba ho anaovany an'izany foana amin'izay tombon'andro izay mbola omeny tompo atsika. Dia manasa anao indray amin'ity androany ity ndao hiaraka aminay vetivety ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra fa hozy ny Baiboly hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Te hahazo aina ve ianao? Te ho salama ve ianao? Ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola misy olona mbola tsy mahafantatra ny à gauche à droite momba n'izao fandaharana izao dia tsara ihany ny mampatsiahy fa izao fandaharana izao dia hitarika ny olona hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny tokony ho izy izany ao aorianan'izao fandaharana izao ny olona dia handiny tena amin'ireo izay rehetra sakatsakana ny fihetsika, ny fiteny, ny toetra ao anaty ao tsy ahazahoana n'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Raha ohatra ka ao aorianan'izao fandaharana izao ianao te hanan-karena, te ho tsara tarehy, te hahazo voninahitra mba hampifikitra anao amin'ity zao tontolo izao ity dia tsy maninona mihitsy raha tsy manaraka an'izao fandaharana izao ianao. Fa ity fandaharana ity dia ahatonga ny olona anankiray hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra isa-tsegondra, isa-minitra amin'izay fotoana rehetra omen'ny tompo azy. Mila manana fahazava-tsaina ny zanak'Andriamanitra. Tokony ho fantatra mihitsy ny mahasamihafa an'izany mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra izany sy ny manatanteraka ny filan'ny nofo. Ka manasa anao amin'izao fotoana izao aza manaiky mihitsy ianao raha tsy mahazo ny herin'Andriamanitra. Fa raha olona mahazo ny herin'Andriamanitra ao anatin'izao fandaharana izao tsy andeha hikatsaka harena mihitsy izy mba hahavariana azy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Izany mahatonga anay mamerina foana hoe aza miala maina ianao, aza manaiky mihitsy ianao fa raiso ny herin'Andriamanitra ao anatin'izao fandaharana izao. Manasa anao ary ndao tsika hitoetra ao anatin'ny fanahy mba azahoantsika ho mpakatoa sy mpanatanteraka fa tsy ho mpiainy fotsiny ka manjary mamitaka ny tenany tsirairay avy. Ndao petraka eo am-pelantanan'ny tompo ny fandaharana fa mila ny fanatrehantsika. Ny olona efa zatra manaraka an'izao fandaharana izao dia efa mahafantatra tsara fa raha tsisy ny fanatrehan'ny tompo dia double zéro. Ka aza atao hafahafa aminao izany hoe mivavaka hangataka ny fanatrehan'ny tompo izany fa meteza ho mpakatoa dia ho hitanao ny asa mahagaga izay ataon'ny tompo amin'ny fiainanao. Ampio ary hivavaka, ndao tsika hisaotra ny tompo dia hangataka ny fanatrehany. Misaotra Jesosy noho ny izao androany izao indray. Tsy diso anjara mihitsy ny malagasy fa mbola nahazo ny teny iray androany. Misaotra betsaka noho ny teninao.
Tompo tena tsapanay fa zava-dehibe ny teninao. Aina zany ho anay fahasalamana zany ho anay. Indrindra fa am'izao andro mampidi-doza zao tsy avelanao mihitsy zay ho amin'izao fotsiny. Honaona sy angetaheta fa vokisanao lay mofo zay avy any an-danitra. Misaotra betsaka ry mpanjaka mpanjaka tsy manadino. Misaotra betsaka mifona ho anay. Misaotra betsaka noho ny famonjena zay vitanao. Misaotra betsaka fa tsy diso mihitsy ny anjara ara-panahinay fa nahazo indray zay amin'izao fotoana izao. Tompo, tsy vitanay ny ahatanteraka an'izany fotsiny, tsy vitanay ny andeha amin'izao fotsiny, fa mila ny fanatrehanao zay. Tompo, manatrehanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Manatrehany tsirairay avy. Jereo ireo olona efa nanolotra ny fotoanany, nanolotra ny fiainany ho anao. Jereo ireo olona mangetaheta ny fiainana mandrakizay. Jereo ireo olona mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Jereo ireo olona te hatahotra an'Andriamanitra amin'ny androm-piainany rehetra etỳ ambonin'ny tany. Kasio ireny olona ireny, fenoy ireny olona ireny. Fenoy ny fanahinao masina, fenoy ny herinao mba hatanjaka, mba ho kristianina matanjaka, ahafahana miazakazaka amin'izao lalan-danitra izao. Misaotra betsaka noho ny fanatrehanao, misaotra betsaka ny fiarovanao anay, misaotra betsaka noho ny amin'izao fandaharan'izao. Atolotra anao ny vahoaka malagasy rehetra, atolotra anao ny ekipa rehetra, atolotra anao ny izao onjam-peo izao, atolotra anao ny fitaovana rehetra. Tompo, tsy mahavita na inona na inona izay fa noho ny anao mahatoy izao anay. Ka dera sy laza voninahitra mandrakizay no atolotra ny mpanjaka ny tompo, lay manana ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra eo an-tanany. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika dia hianatra an Jesosy mofinaina. Manasa anao hitoetra ho amin'ny fanahy fa tena fampianarana ara-panahy zao ataontsika izao. Iresaka mofinaina tsika dia ny ety am-boalohany dia raha afaka manakipy ny masonao ianao dia akipy ny masonao tsy eritreritra hoe le mofo fantatsika iny fa mofinaina. Jesosy zava-panahy tsy hita maso zany, tsy fantatritsika zany hoe inona ny lokon'ny finoana, inona ny lokon'ny fitiavana, inona ny lokon'ny fanantenana. Ohatrohatran'izy amin'ny paoziny izany. Ny olona ara-panahy ihany no afaka mahazo an'izany. Ka manasa anao ety am-boalohany mifantontanteraka ianao amin'ny ara-panahy. Iresaka Jesosy mofinaina tsika, tsy misy resaka le mofo fantatritsika izao na mofo gasy na mofo dipaina na izay mofo fantatrao, fa mofo ara-panahy no resahantsika androany. Mamaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Jaona 1:2-20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitson'iny, ny vahoaka izay nijanona teny ampitan'ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambo kely hafa teo, afa-tsy iray nidiran'ny mpianany. Ary Jesosy tsy niara-niondrana an-tsambo kely tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha. Kanefa nisy sambo kely hafa avy any Tiberiasy tonga teo akaikin'ilay toerana nihinanana ny mofo rehefa avy nisaotra ny tompo. Ka noho ny hitan'ny vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana an-tsambo kely ireo ka nankany Kapernaony nitady an Jesosy. Ary rehefa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina ireo dia hoy ireo taminy, Rabi, oviana no tonga teto ianao? Jesosy namaly azy nanao hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo tsy noho ny nahitanareo fahagagana fa noho ny nihinananareo ny mofo kavoky. Aza miasa ho an'ny anina izay ho levina fa ho an'ny anina izay maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay, izay omeny ny zanak'olona anareo satria izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba ahafahanay miasa ny asan'Andriamanitra? Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra dia ny hinoanareo izay nirahiny. Ary hoy ireo taminy, inona no famantarana asehonao mba ho fantatray ka hinoana ianao? Inona moa no asa ataonao? Ireo raintsika nihinana ny manatany an'efitra araka ny voasoratra hoe nanome azy ireo mofo avy any an-danitra izy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo izany mofo avy any an-danitra izany, fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia izay nidina avy any an-danitra ka nanome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao no mofinaina izay manantona ahy tsy ho noana na oviana na oviana, ary izay mino ahy tsy hangetaheta mihitsy. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omen'ny ray ahy no anantona ahy, ary izay manantona ahy dia tsy horohako mihitsy. Fa nidina avy any an-danitra aho tsy hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy, ary izao no sitrapon'ny raiko izay naniraka ahy, dia ny tsia
amelako isy sy very izay rehetra nomeny ahy fa atsangako indray izy amin'ny andro farany. Fa izao no sitrapon'izay naniraka dia ny ahazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka nino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Dia nymonomonina tamin'i Jesosy ny jiosy satria izy nanao hoe izao no mofo izay nidina avy any an-danitra, dia hoy ireo tsy io va no Jesosy zanak'i Josefa izay fantatsika ny rainy sy ny reniny, ahoana no dia anaovany ankehitriny hoe izao nidina avy any an-danitra. Noho izany namaly Jesosy ka nanao taminy hoe aza monmonina eo ianareo, tsy misy olona mahay manantona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. 5:7 farany voasoratra eo amin'ny mpaminany hoe ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra koa izay rehetra nandre ka nianatra tamin'ny ray no manantona ahy. Andraisantsika lesona vitsivitsy reo andinin-tsoratra masina izay novakiana teo. Ity tranga ity dia ny ampitsony nanaovan'i Jesosy fahagagana dia namokisan'i Jesosy olona maherin'ny 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Ny ampitsony iny dia mbola nandeha nitady an'i Jesosy indray ny vahoaka. Lesona voalohany hostontsika amin'izany dia fantatry Jesosy ny olona mitady azy ara-nofo sy ny olona tena mitady azy marina satria mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Reto olona reto dia mbola te hihinana mofo, reto olona reto dia mbola te ho voky dia nandeha nitady an'i Jesosy. Fantatry Jesosy zany. Lesona voalohany misy olona ve eto mitady an'i Jesosy izy amin'ny ara-nofo fotsiny satria te ho afaka fanadinana, satria te hahazo vady, satria te hanana trano, satria te hahita asa. Fantatry Jesosy zany ka efa mahatonga fandinihan-tena sahady ety am-boalohany hoe inona marina ny tena hitadiavantsika an'i Jesosy amin'ity androany ity. Ndao andini-tena fa fantatry Jesosy zany mba azahoana mahazo tsara sy akatoa izay lazainy amin'ny lesona manaraka ho hitantsika eo dia izao aloha zany dia ndao andini-tena aloha tsika hoe inona marina ny tena anarahantsika an'i Jesosy, inona marina ny tena hitadiavantsika an'i Jesosy. Misy olona marary ve any dia mivavaka izy satria te ho sitrana fotsiny? Misy olona manana olana ve any dia mitady an'i Jesosy satria te hivaha fotsiny ny olana? Fantatry Jesosy zany. Dia noho ny fahafantaran'i Jesosy an'izany dia tonga dia miteny Jesosy hoe aza miasa ho an'ny anina izay ho levona fa ho an'ny anina izay maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tonga dia nifaritan'i Jesosy ny zavatra tokony ho ataontsika dia ny asa ho an'ny anina izay maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Efa aseho an'i Jesosy sahady ety am-boalohany hoe inona ny asa tokony atao. Marina fa samy manana ny asa tsika andavanandro be da be ny asa, mpivarotra, mpampianatra, mpitondra tômôbila, samy manana ny karazany asa be da be ny olona tsirairay avy. Fa ny asa tiany Jesosy ataontsika manomboka izao dia ny inona an'i Jesosy ho mofinaina. Ohatra ny hafahafa mieritreritra an'izany hoe inona ny asa ara-panahy dia mifaritan'i Jesosy tsara fa hoe miasa ho an'ny anina izay maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Manomboka izao dia ndao atao fahazarana indray miteny hoe asa ara-panahy. Zany ny andidinin'ny tompo ho ataontsika dia ny inona fa Jesosy no mofinaina. Ny asa dia mila atao isan'andro isan'andro. Ny asa dia sarotra fa nifaritan'i Jesosy hoe aza miasa no ny anina izay ho levona. Ny anina izay ho levona dia sariny izao hita maso izao. Lesona faharoa, misy olona ve tena manokana ny fiainany tsy ahafantarana havizanana, andaniana fotoana, andaniana ny fahalalana, andaniana ny fananana rehetrarehetra mba hikatsahana an'ity zao tontolo izao ity. Miresaka Jesosy ny anina mora levona tokony hahatsapa amin'ny malagasy fa zay zavatra rehetra hita maso dia ho levona. Ary tsapantsika zany, manana trano dia simba, manana tômôbila dia simba, manana izay zavatra rehetra ananana dia simba, na ty tena tsikitiko ary dia simba, mety maty. Fa ny andidinin'ny tompo antsika androany dia hiasa ho an'ny anina izay maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha antaniana zany, raha misy manontany tsika dia hoe inona kay ny asanao ara-panahy? Dia mamaly tsika hoe ny inonan'i Jesosy fa izy no mofinaina. Mbola hafahafa be zany raha ohatra ka tsy ao anatin'ny fanahy ny olona anankiray fa ara-nofo. Fa raha azonao tsara zany hoe inona ny asan'Andriamanitra ataonao dia hoe finoana. Inona ny asanao dia hoe finoana. Ndao aloha apetrakitsika amin'ny tenantsika zany hoe inona zany ny asa ara-panahiny tsirairay avy ny valiny dia ny inoantsika an'i Jesosy izay ny rahan'Andriamanitra. Lesona hotsoahana manaraka nanao présentation any ny tenan'i Jesosy fa izy no mofinaina.
Jesosy Mofonaina dia nanetry teny izy nilaza fa Andriamanitra no naniraka azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izao ny sitrapon'ny raiko. Tsy izy zany no nanolo-tena fa Andriamanitra mihitsy no nanisy tombo-kase an' Jesosy. Kase ny fahafantarantsika azy. Andriamanitra mihitsy no nanisy kase. Ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanisy kase an' Jesosy mba ho valide izy. Nidina avy any an-danitra Jesosy. Andriamanitra no nivalide ny mission-any. Zany no mahatonga antsika tsy maintsy mandalo am' Jesosy satria izy no Mofonaina. Averiko indray mandeha indray, anao tsy eritreritra izay mofo efa fantatrao hitan'ity maso ity. Jesosy Mofonaina dia ny ara-panahy no mahita an'izany. Ny ara-panahy no manaiky an'izany dia ny finoanao zany. Ndao andiny tena mino marina ve tsika tsirairay avy fa Jesosy no Mofonaina. Azontsika tsara mihitsy zany ve hoe Jesosy no Mofonaina dia rehefa manantona an' Jesosy tsika dia mahazo ny fiainana mandrakizay. Hoy ny Baiboly hoe fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Satria be discussion be ny jiosy tamin'io fotoana io fa manetry teny Jesosy mbola tsy tena niteny izy hoe izany Mofonaina. Niezaka mihitsy Jesosy nandresy lahatra an'ireto jiosy reto fa izy no Mofonaina. Rehefa miresaka amin'ny olona tsy mino rehefa miresaka amin'ny olona be discussion rehefa miresaka amin'ny olona ara-nofo dia tsy tafiditra mihitsy na inona tenenina na inona tenenina. Tandremo sao dia tafiditra ao anatin'ny olona be discussion tandremo fa sao dia tafiditra ao anatin'ny olona tsy mino fa ny tsy mino dia hanana ny anjarany any amin'ny afo be. Vao omaly no nanaovan'i Jesosy fahagagana reto jiosy reto, namahanany olona mihoatra ny 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano anankiroa. Ny ampitson'iny izy dia efa manontany sahady hoe inona ny famantarana loza rehefa tsy mino na inona zavatra hita eo amin'ny fiainany dia tsy mino izy, izay atao hoe tsy mino izay. Ary fantatry Jesosy koa fa tsy mino reto olona reto. Fantatry Jesosy fa ara-nofo reto. Ny ady hevitra zany nafinaritra ny reto olona reto dia nefara tamin'ny fimonomononany zany ady hevitra zany. Izany ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Oka tsy ho be discussion, mino fotsiny ihany. Izay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia un point c'est tout. Tsy mila miady hevitra intsony. Aza mametraka fanontaniana akory dia tsy hiasa ve zany? Inona no an'ireto ankizy reto? Inona no amin'ny fianarako? Inona no amin'ny hoaviko? Raha misy olona amin'izao fotoana izao mametraka an'izany fanontaniana izany dia tsy mino izy. Dia mandeha ara-nofo izy lasa be discussion izy dia lasa imonomonina izy ny hafarany. Androany mampianatra ny tenin'Andriamanitra rehefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe miasa ho an'ny anina izay maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia un point c'est tout. Aza miasa ho an'ny anina izay ho levona dia tsy misy fanontaniana intsony ao aorianan'izay. Toy ny nataon'ireto jiosy reto. Tena tian'le olona mihitsy nanontany zavatra be da be an' Jesosy. Niezaka mihitsy Jesosy miteny hoe izany Mofonaina dia vao mainka izy tsy nino. Le tsy finoany teo dia vao mainka ny tombo tsy finoana ihany. Nefara tamin'ny fimonomononana. Androany tonga Jesosy mampatsiahy antsika indray fa izy ny Mofonaina, tsy tahaka an'le mofo hohanintsika vao avy hohanina dia noana indray rehefa avy eo. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manantona tsy ho noana na oviana na oviana ary izay mino tsy angetaeta mihitsy. Zany le Jesosy Mofonaina zany. Midika zany fahafenoana ao anatin'ny olona anankiray. Izay manantona an' Jesosy dia ho tsy ho noana na oviana na oviana, tsy angetaeta mihitsy. Jesosy monina ao anatin'ny olona anankiray tsy zavatra iriny intsony. Olona ara-panahy, olona mino no mahazo an'izany. Ka manasa anao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Isan'ny mino ve ianao sa isan'ny tsy mino? Fa raha isan'ny mino ianao dia tsy ho noana na oviana na oviana hozy ny tenin'Andriamanitra, tsy angetaeta mihitsy. Ho fenoan'i Jesosy ianao. Tsy hisy dikany aminao intsony izao tontolo izao. Tsy haniry izao famirapiratany'ity izao tontolo izao ity intsony ianao. Fa ho fenoana dia azo ny fiainana mandrakizay. Jesosy rehefa manome dia hozy hoe omeko fiainana dia fiainana be da be. Ndao tsika hikatsaka, ndao tsika hiasa mba hahazoantsika zany fiainana be da be zany. Fotoanany ary androany ho an'ireo izay olona mbola be ady hevitra ao aorianan'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra, ho an'ireo izay olona mbola mpimonomonina, ho an'ireo izay olona tsy mpakatoa. Fotoana izao anamboarana ny fiainantsika indray. Ndao isan'ny mino mba hahazoana ny fiainana mandrakizay. Eo amin'ny 9:30 dia hozy Jesosy manao hoe ary izao no sitrapon'ny raiko izay naniraka dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny fa hatsangako indray izy amin'ny andro farany. Fa izao ny sitrapony izay naniraka dia ny ahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay
ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Jesosy mihitsy ny tsy mamela isy very izay rehetra nomen'Andriamanitra azy. Jesosy mihitsy no anome azy fiainana mandrakizay ary ozy izy hoe izao anangana azy amin'ny andro farany. Mampitsinjatsinjaka, mampibitabitaka mihitsy zany hoe Jesosy mihitsy ny tsy mamela ho very izay rehetra nomen'Andriamanitra azy. Jesosy mihitsy ny hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy, ary izy mihitsy no anangana an'ireo olona ireo amin'ny andro farany. Eritrereto tsara anie zany hoe Jesosy mihitsy ny tsy mamela ho very. Jesosy mihitsy ny manome fiainana mandrakizay. Tsara ny malagasy rehetra mieritreritra an'izany mihitsy aloha amin'izao fotoana izao. Jesosy mihitsy ny tsy mamela ho very. Jesosy mihitsy ny manome fiainana mandrakizay. Ndao tsy ho enona fotsiny zany teny zany. Mahafinaritra be mihaino an'izany, fa ndao raisina lalina mihitsy mba ho raikitra atao anatin'ny fo, mba hahatonga antsika menakavy hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Izany no andidin'ny Tompo antsika, hanao ny asan'Andriamanitra. Inona ny asan'Andriamanitra? Dia ny finoana izay nirahany. Ndao hiasa ho amin'izany finoanan'i Jesosy mofinainy zany tsika. Manomboka izao indray dia izany indray izao ny asantsika izao. Rehefa misy manontany, inona ny asanao? Akoatra ny asa tian'ilay olona ho fantatra hoe izao ny asako, dia ndao abitsika hoe za koa mbola manana asa iray hafa, dia ny inoko an Jesosy fa izy no mofinaina, ny rahan'Andriamanitra, ary ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanisy tombo-kase azy. Ndao mba hianatra an'izany tsika, fa matetika rehefa misy hoe inona ny asanao dia le asa amin'ny ara-nofo foana ny tenenina, fa sao dia adino ny asa ara-panahy fa ny finoana an Jesosy Kristy mofinaina, izay manome antsika fiainana mandrakizay izay tsy mamela izay rehetra mino azy ho very. Mitaky fandinihan-tena lalina izao fampianarana izao, satria tsy azon'ny olona mandeha ara-nofo izao, tsy azon'ny olona mitaky famantarana izao rehetra hitantsika amin'ny fiainantsika izao, hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva dia efa famantarana daholo. Mbola misy olona ve mitady famantarana hafa noho izao efa hita izao? Tonga tia ny tenin'Andriamanitra, tafiditra ao anatin'ny klasiny tsy mino zany olona mitady famantarana izany, raha izao efa hitantsika izao, raha izao famindram-po hitantsika izao, tafiditra ao anatin'ny klasiny tsy mino zany. Ny tsy mino manana ny anjarany any amin'ny afo be. Tsy tiany Jesosy ho veritsika, izy mihitsy no niteny, dia nomeny indray ny teniny androany, aza miasa ho an'ny hanina izay ho levona, fa ho an'ny hanina izay maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay, izay omeny ny zanak'olona anareo, satria izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Jesosy zany mofinainy zany. Mila miasa isan'andro tsika dia ny finoantsika azy zany. Ety amin'ny andininy farany Jesosy dia fantany fa efa tsy azo atao ninninona intsony reto olona reto, dia ozy hoe tsy misy olona mahay manantona raha tsy tao amin'iray izay naniraka ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Izao ataontsika izao dia fitaoman'ny ray, satria ten'Andriamanitra tia ianarantsika ity, dia izao ataontsika izao no atao hoe fitaoman'ny ray. Eo amin'ny andininy 5:20 izy dia miteny hoe ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra. Izao ataontsika izao zany. Izao ataontsika izao zany hoe izy rehetra dia nampianarin'Andriamanitra. Zany no mahatonga anay misaotra anao isaky ny amin'ny voalohany hoe misaotra anao mety, misaotra anao manome fotoananao, satria fampianaran'Andriamanitra izao. Dia amin'ny alalan'izao fampianaran'Andriamanitra izao, ny tauman'Andriamanitra ny tsirairay avy. Izay rehetra nandre ka nianatra tamin'ny ray no manantona. Tsika menakavy izao malagasy izao, satria nandre, satria nianatra tamin'ny ray no manantona an Jesosy. Ndao hifaly fa ny tauman'Andriamanitra tsika ho eo amin'ny Jesosy, ary Jesosy ny teny hoe tsy misy avelan'isy ho very izay rehetra manantona azy. Misy olona ve mbola kivikivy jerijery an'ity fiainany ity, mbola mahazefatra ny fony sy ny fiainany sy ny fisainany noho izao fiainany izao? Tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity, mifalia ianao fa Jesosy tsy mamela an'izay rehetra mijery azy ho very. Ndao hisaotra ny Tompo fa mbola nomeny teny indray tsika nianarana, ary tsy vitan'ny nianatra fotsiny tsika fa mahery faly mba hahafahantsika indray manohy ny hazakazakitsika. Ndao apetraka eo am-pelantanan'ny Tompo ny fotoana fa sao dia alainy devoly indray zany teny zany. Tompo, misaotra betsaka anao fa tsy manadino anay ianao. Tena tsapanay mihitsy fa tsy manadino anay ianao. Nomenao teny indray zay tamin'ity androany ity, ampahery anay, nampianatra anay, ahatonga anay androso foana. Misaotra Tompo fa kay ianao mihitsy ny tsy mamela anay ho very. Zay ny eritreritra anay hoe miseho mahalala, miseho mahay, miseho zao, kanefa ny kay tena ianao mihitsy no tsy mamela anay ho very. Tompo, manantona anao zay satria tsy te ho very zay.
te ho isany anana an'izany fiainana mandrakizay izany zay. Misaotra betsaka na mpianatra tamin'ity androany ity. Mangataka anao amin'izao fotoana izao. Jereo ny olona nanatrika teto tamin'ity androany ity. Fantatrao ny etaetany, fantatrao fa samy te hazo an'izany fiainana mandrakizay izany zay. Tompo, kasiony tsirairay avy mba tsy ho nona na hoviana na hoviana. Kasiony tsirairay mba tsy hangetaeta mihitsy fa ho feno anao ny fiainany. Tsy handeha hitsiriritra an'ity zao tontolo zao ity tsony. Tsy handeha hivaky loha amin'ny aretina sy ny fahasahiranana rehetra sy ny zavatra mamirapiratra ity zao tontolo zao ity. Tompo feno ny herinao ny tsirairay avy andresy amin'ity androany ity. Misaotra betsaka nanatrika anay teto, misaotra betsaka noho ny teninao. Manaiky zahay Jesosy, miondrika, miekohoka eto anatrehanao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Tena hafa mihitsy ny ao aminao. Feno fifaliana zay mahery zahay reto zay mbola manolo tena Tompo amin'ny andro zay rehetra mbola omenao, hanolotra ny fiainanay eo an-tananao fa hafa mihitsy zany mihinana ny mofo avy any an-danitra zany. Tenao zany. Misaotra ry mpanjaka mpanjaka, de rainay mandrakizay ny anaranao. Misaotra betsaka nanatrika anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa tena afapo tanterak'izay Jesosy. Amin'ny anaran'ny mpanjaka mpanjaka, ny tompon'ny tompo, ilay mitazona ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra eny an-tanany no anaovanay zao vavaka zao, tsika rehetra na hoe amen. Mankasitraka ny tsirairay avy tsy niova radio ianao tamin'ity androany ity misaotra betsaka naharitra ny fampahery teto ny samy malagasy tsy ho voavalinay zany fa ny tompo amaly anao mametraka ny mandra-piona ny ekipa rehetra fa manantenany mbola hifankahita ndao hanantona ny Jesosy mofinaina fa efa ho avy izy.